Nazarindra. Fa nisitraka fitaovana avy amin'ny ministeran'ny postra sy ny fifandraisan-davitra avokoa amin'izao fotoana ireo ministera misahana ny filaminana ankapobeny eto Madagasikara. Fitaovana hifehezana ny mety ho firongatry ny tsy fandriam-pahalemana manerana ny nosy indrindra ny eto Antananarivo renivohitra. Ny antsipirin'izay entiny Daniela Minorso. Manoloana ny firongatry ny tsy fandriam-pahalemana eto Madagasikara, nisitraka fitaovana entina mampandry-pahalemana na matériel de sécurité avy amin'ny ministeran'ny postra sy ny fifandraisan-davitra avokoa ireo ministera misahana ny tsy fandriam-pahalemana amin'ny ankapobeny na ny force de défense et sécurité eto amintsika. Tanjona ny afahana mifesy manara-maso ny lafiny fifamoivoizana, fa eo ihany koa ny lafiny tsy fandriam-pahalemana izay hita mirongatra eto Madagasikara. Fisécurisena ny fandriam-pahalemana eto an-drenivohitra. Dia izany moa dia ny fametrahana ireny caméra de surveillance hitantsika eto an-drenivohitra sy ny manodidina ireny. Misy 1200 caméra de surveillance napetraka, misy ihany koa terminaux sécurisés izay fiaraha-miasa miaraka amin'ny ministeran'ny fiarovam-pirenena, ministeran'ny filaminam-bahoaka ihany koa ny eto an-drenivohitra, fa indrindrindrindra zany ny fametrahana le réseau privé de l'État na tambanjotra fifandraisan'ny fanjakana malagasy izay tsy miankina misehatra amin'ny fifandraisan-davitra izay sécurisé, fametrahana ihany koa ny data center ny fanjakana amin'ny souveraineté numérique de l'État. Androany, nisy ny fifamindrana ny fampiasana ireo fitaovana sy fifanovatsin'ny mpiara-miasa teo amin'ny ministeran'ny postra sy fifandraisan-davitra tamin'ny ministeran'ny fiarovam-pirenena tetsy